fandaharana anampiana amin'ny fitaizana fikolokoloana sy ny fahasalamana ara-tsain'ny zaza sy ny tanora ahitana zanam-pandaharana 3 raha aminao fizarana trangam-piainan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka eo amin'ny fifandraisany sy ny andavanandrony fanazavana entin'ny Dr Arson mpitsabo manokana ny ati-doha sy ny saina ono a dokotera fanontaniana manokana avy amin'ny mpijery miompana amin'ny fitaizana sy ny fahasalamana ara-tsaina. Inona no atao hoe ray aman-dreny? Manambady ako efa maty ny vady, efatra ny zanako. Le andraikitra zany dia ny fandraisanao an'ny adidinao, fanapahan-kevitrao, ny herin-tsainao, ny fomba entinao mitaizana azy mba ho tafavoaka anazy zaza endy, tsy aditra. Manana zanaka anankiroa. Ray aman-dreny tena zany dia mahatsiaro hoe manana didy sy andraikitra lehibe amin'ny zanakao. Mila miana azy ianao mandra-pahalehibe anazy. Dia mbola kely izy aloha dia mila raha maso tsara, ny fahasalamana, ny fitombony saina rahana tsara. Dia mila mifanaraka amin'ny mpivady aloha e. Mila mifanara-tsaina amin'ny fitaizana zaza. Raha hoe karazana ray aman-dreny ohatran'inona misokatra angamba ny fomba hitenenako azy hoe ouvert amin'ny teny frantsay. Taloha mantsy tamin'ny taizena anay zany nazana ny vadiko zany dia mbola tena nandeza ny kapoka zany rehefa maditra ianao dia tena kapohana tena amin'ny fekibo mihitsy dia amin'izao fotoana izao nefa tsy dia tena hoe mikapoka tso zany zay satria tsy mety amin'ilay fitaizana ankehitriny tsonga amba le fikapohana fa fananarana angamba no atao. Miaraka amin'ny Dr Arson, neuropsychiatre eto amin'ny CDN Ambatobe isika, izay vonona ny anazava sy ampahafantatra bebe koa mikasika ny anjara toerany ray aman-dreny. Inona moa zany no tena amaritana ny atao hoe ray aman-dreny? Ny atao hoe ray aman-dreny zany dia olon-droa mifankatia, miaraka miombonantoka, hanana taranaka, hikolokolo sy hanabe ahatonga azy ireo mba olom-banona. Ny zava-dehibe tokony asongadina raha vao miresaka ray aman-dreny dia ny andraikitra sy ny adidy lehibe mipetraka amin'izy ireo. Na eo amin'ny lafin'ny fampitany zany izay le atao hoe transmission. Azo lazaina koa hoe fanomezana sy fampizarana. Io zany dia eo amin'ny lafin'ny maha-olona, eo amin'ny fomba mampanao, eo amin'ny resaka kolontsaina, eo amin'ny finoana ho an'ireo izay manana finoana manokana, eo amin'ny votoatim-piainana, io le atao hoe mahizy azy zany na amin'ny teny vahiny hoe valeur. Ireo zavatra ireo manko no mahatonga ilay fitenenana hoe faramandimby na solofo sy dimby izay toy ny roy mampitohy ny taranaka mifanesy. Ary eo indrindra no voazavan'ny haitenina no abolana malagasy nentim-paharazana hoe raha ny azo ny vanon-kolakana ny tany nandriny no tsara. Raha fitinina zany ny atao hoe ray aman-dreny dia toy ny fitaratra ho an'ny zaza sy ny taranaka. Fiaraha-miombonantoka hoy ianao ny fitaizana zaza, zany hoe tahaka ny fitantanana orinasa ve zany no azahoana zaza ho tonga olom-banona? Marina mihitsy ny teninao satria mety mahagaga ihany izay fitenenana hoe miara-miombonantoka izay. Iarahantsika malala nefa fa le olona anankiroa mifankatia ireo dia tsy maintsy manana tanjona. Zany hoe misy lalana tsy maintsy izorana zany tsy maintsy kendrendry zareo ale ka hifanarahan'izy roa io lalana izay ale io fa tsy maintsy iarahana toy ny orinasa mihitsy satria azo ataontsika amin'ny teny vahiny hoe projet
io fitaizana zaza sy fahatongavana amin'ny fahanalehibiazana zaza izay. Tsy maintsy misy raisy ireny ve vao tomombana ny fitaizanany zaza? Raha ny tokony ho izy zany raha eo amin'ny ara-natiora matoa misy zay ireny sy ray izay dia misy antony lehibe mifameno satria samy mitondra ny fitiavany aloha voalohany indrindra, samy mitondra ny traikefany ary samy mitondra zay fahaizany mitondra an'ilay zaza. Mifameno tsara zany ireo ary olonao dia mifanaraka mba hatongavana amin'izay fananana zaza izay. Inona no mety ho fiantraikan'izay hoe fitaizana mandringa izay raha ohatra ka tsy ao ny ray na raha misy ny fisarahan'ny ray aman-dreny ka tsy eo anilan'ny ray sy reny ny ankizy? Ny zaza iray zany raha vao teraka dia mifantoka bebe kokoa eo amin'ny olona anankiray ny sainy sy ny fitiavany, ka io matetika dia ny reny. Raha ohatra kosa ka ray le izy, arakaraka le fanatonan'le ray sy le fifandraisany amin'le zanany no apisy an'izay le fifamatorana eo amin'izy mianak'izay. Zay zava-dehibe mihitsy eo amin'ny fiainana satria misy fiantraikany mihitsy any aorinany na dia efa manambady eny aza rehefa mananjanaka io olona io any aorinany, satria ny olona zay tsy nanana an'izay fifamatorana tamin'olona iray izay farafahakeliny dia sarotra aminy koa ny anome an'izay fifamatoran'izay rehefa mananjanaka izy. Mahatsapa ve ny zaza hoe tsy mifankatia intsony ny ray aman-dreniny? Fantany ve na tsy ambara aminy aza hoe inona ny zavatra mitranga? Tsoriko aminao fa ny zaza na dia any ambohaka aza dia mahatsapa fa misy zavatra tsy mety eo amin'ny fiarahamoniny ray sy ny reny. Dia misy fiantraikany eo amin'ny fomba fietsiny ao anatin'ny kibo eo ihany koa zany zay zavatra izay sy eo amin'ny fitombony. Voapirofo amin'ny alalan'ny neuroscience na ny siansa misahana manokana ny fifandraisan'ny reny sy ny zanaka, fa misy fifamatorana manokana eo amin'ny zaza sy izay miandraikitra azy akaiky. Voalohany amin'izany ny reny na koa ny ray na ny olona hafa izay mitaiza sy mikolokolo azy isan'andro. Ny atidohan'ny zazakely raha mbola tsy voateraka izy dia ity atidoha voalohany sy faharoa ity ihany no tena miasa. Efa miforona ihany ny atidoha fahatelo fa saingy mbola tsy matotra, ka noho izany kely dia kely no mbola fomba fiasany amin'ny fiainana andavanandro. Ato ity atidoha iarahantsika manana amin'ny biby mampinono ity no misy indrindra ny fihetsepo na ny atao hoe émotion. Raha zohina zany dia avy amin'ity atidoha ity faharoa ity zany no mampisy an'ilay fifamatorana eo amin'ny zaza sy ny reniny. Ato koa manko no misy ny fitadidiana, ka mitadidy ny feon'ny reniny izy mitadidy ny fofon'ny reniny izy mitadidy ny fofon'ny nonony reniny izy dia avy amin'io izy no mahatsiaro hoe misy olona tia azy sy vonina hiaro azy indrindra. Zay zany le nataon'Andriamatoa Bôlby zany zay mpikaroka tamin'ny taona 1970 izy nahita an'izay zavatra zay hoe izay fifamatorana eo amin'ny zanaka sy ny reny zay no any afantaran'ny zaza fa misy mpiaro izy, raha sanatria misy loza, misy olona azo ny antoka afaka manampy azy, satria tsara fantaritsika tsara fa ny zanak'olombelona tsy mitovy amin'ny zanaky ny biby mihitsy tsy afaka manao ninninna na dia mihinan-kanina azy raha vao tsy omeny reniny. Zay zany no voalaza fa hoe attachement na fifamatorana eo amin'ny zaza zany sy ny reniny na koa eo amin'ny zaza sy ny rainy, ary azo lazaina fa mety misy olona hatramin'ny 3 zany no afaka mifamatotra amin'io zaza io rehefa mbola kely izy. Hono dokotera, misy fetrany ve fifamatorana eo amin'ny ray aman-dreny sy zanaka? Ny fifamatorana
eo amin'ny zaza sy ny ray aman-dreny a dia mandrakizay. Matoa misy ny atao hoe fifamalinana na ady na hoe fialan'ny zanaka ao an-tranon'ny ray aman-dreny a, ny tsara fantaritsika voalohany indrindra izany zavatra izany a dia vokatry ny fo misy endoatra, vokatry ny tendrom-potsy mba namana. Ka amin'izay fotoan'izay a, ny zavatra ohatran'izany tokony tsy hidiran'ny fitiavana. Maninona no mety tsy miverina ny zaza na mety tsy manaiky ny ray aman-dreny amin'iny fotoan'iny zany a, dia satria misy a ny lolo-po. Ny lolo-po zany avy amin'ny ataonay dokoterany adosiny saina hoe émotion, zany hoe tsisy ifandraisan'ny fifamatorana eo amin'ny ray aman-dreny sy zanaka le izy fa zavatra manindrona taty aoriana, dia raha ohatra ka tsy mieritreritra lalina ny tsirairay a dia mety rava tanteraka ny fihavanana. Fa minoa ianareo fa noho ny asanay ary ny zavatra ataoko ohatra eto amin'ity toeranyity a, dia misy mihitsy ny olona izay nanary zanaka araka ny fiteny azy, rehefa tonga aty milaza ny zava-misy dia mifanatona, dia mifampiresaka, dia milaza ny eo-pony, dia hita mihitsy fa ny fitiavana tsy voakasika. Koloanaka itoy amin'ny herinandro ny firesahana ny andraikitry ny ray aman-dreny. Isan'ny hitondrana valiny amin'izany ny hoe inona ny mampiavaka ny zaza ny mena fitiavana, ahoana ny fitaizana asa-tokana, mitovy ny fitiavany dada sy neny ny zanany ao an-trano. Ho anao manokana ary apetrao ny fanontanianao manidikidiky anao ao amin'ny page Facebook Koloanaka na alefaso SMS amin'ny ireto laharana ireto.